Ry havana malala amin'ny tompo, faly miarabantsika rehetra, tonga soa eto amin'ny tranon'Andriamanitra, anome voninahitra azy, andreny teniny, anandratra vavaka koa, azahoantsika mametraka ny fiainantsika, ny fiainan'ny fianakaviana, ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny zao tontolo izao, eo am-pelantanan'ilay mahefany zavatra rehetra. Ary androany dia mahafaly antsika koa ny mandray ny havantsika anankiray izay manolotra ny tenany ho an'i Kristy amin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa ary antsoina hiaraka mandray ny fanasan'ny tompo amin'ny fiangonana. Ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Kristy tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Salamo 7, ny andininy 2:4, ny andininy 7, 2:30, 7:40 ary 7:40 no iarahantsika mananatra ny anaran'Andriamanitra sy mitory ny finoana. Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy ialofako sy ampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ahy. Miantso an Jehova zay mendrika ho deraina aho, ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Ny hodidina tamiko ny famatoram-pahafatesana ary niriky ny faratsiana nampatahotra ahy. Ny famatoran'ny fiaina-tsy hita ny hodidina tamiko, ny sakana ny fandriky ny fahafatesana. Fony azo pahoriana aho dia niantso an Jehova, eny Andriamanitro ny tarainako. Ny haino ny feoko teo an-tempolony izy ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny. Raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany. Ny tenin'i Jehova dia voazahatoetra amin'ny memy. Jehova no mpingan'izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehova? Ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamanitsika? Mamonjy ahy amin'ny fahavaloko izy. Eny manandratra ambonin'izay mitsangana anohitra ianao, ary mamonjy ahy amin'ny olon-doza be. Koa izany no iderako anao eny amin'ny fireneny samihafa, Jehova, sy ankalazako ny anaranao. Amen. Hira 9. Yeah.
hivavaka isika. Midera makalaza, manaja, manandratra anao, ary mame voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Pahary anay ianao sady tompon'ny fiainanay. Mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary antoka ao anay fiarovana mafy sady mitantana anay sy mitarika anay amin'ny fahazavana, izoranay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Lehibe anao tompo tsisy tahaka anao. Iza tokoa no Andriamanitra afa-tsy anao? Tsy misy. Ary ankehitriny vorinao eto ny mpianakavin'ny finoana mba hanambara izany ka hanandratra ny voninahitra ao. Tafavory tokoa ny mpianakavin'ny finoana mba ametraka ao aminao ny fiainany tsirairay avy, ny fiainany isam-pianakaviana sy ny isam-piangonana, mametraka ny fiainany izao tontolo izao. Ary misaotra fa amin'ity Alahady izay ankalazana ny andron'ny réformation na ny fanatsiam-pivavahana ity, dia miantso olona ianao anatony anao, ary indrindra an'olo-tena anaraka ny Jesosy Kristy lay fahazavan'ny zao tontolo izao. Dia rainay ianao no niasanao mahagaga, ko hatreo ny fotoananay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ary aza verisaraka eto zay raha tsy natanteraka ny antony namorinao anay eto. Amin'ny anarantson'i Jesosy. Amen. Petraka isika. Ry havana malala, zavatra sarobidy sady mahasarotiny an'Andriamanitra ny firaisana aminy. Nefa ny tsy fahalalantsika ny sitrapony, fa indrindra ny tsy fanarantsika ny sitrapony dia mampalahelo azy ary mahatonga fisarahana. Fa ny tsy fananantsika koa an'Andriamanitra ao anatsika izay loharanom-pitiavana dia mahatonga atsika ho tafasaraka aminy ary mahatonga atsika ho vahiny eo amin'ny fanaike-pihavanana izay nataon'Andriamanitra ao antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izao anefa tsy naniraka ny zanany ho an'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao izy, fa naniraka ny zanany amin'izao tontolo izao mba hamonjy izay rehetra tafasaraka amin'Andriamanitra ary ampikambana izay rehetra natsoin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ilay tena tompo sady mpamonjy. Aokary anatona azy ampanatretena isika, angataka mba hatoriny indrindra angataka ny fahafenon'ny fanahy, ka dia iaikeloka isika angataka ny famelagna. Ataontsika nira zay efa voatondro mialohan'ny vavaka fifonana sy fangatahana famelan-keloka. Tenin'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrano fo manetre tena. Manoloanan'izany aoka anatona ny tompo isika iaiky fa tsy tanteraka amin'ny fitiavana ary angataka famelan-keloka sy fanavaozan'ny fanahy mba hahatonga atsika ity tahaka ny tiavan'i Kristy antsika hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay, fanatsoinao sy ny vorinao eto amin'ny alalan'ny fanatrehan'ny fanahinao masina mba ahazoanao mandinidinika ny fonay sy ny anatina ihany. Andriamanitra fitiavana ianao, ary ny fitiavanao nentinao miantso anay mba hanatona anao
ka malina ny fitiavanay, ny fitiavanao anay amin'ny alalan'ny fitiavanay ianao, fa indrindra ifankatiavanay amin'ilay fitiavana izay ianao sady fitiavana ny tiavan'ny zanakao anay. Indrisy Tompo, tsy tanteraka amin'izany izahay, fa ny sitraponay, ny fitiavan-tenanay, ny fitiavanay manavakavaka, ary indrindra ny tsy fahafenon'ny fanahin'ny firalahiana sy ny fampihavanana ty anatinay, dia mahatonga anay tsy mpampihavana fa mpampisaraka, mahatonga anay tsy mampiray fa mampiady, mahatonga anay tsy mampiombona fa mampitsitokotoko. Tompo, manatona anao amin'ny fanetreteny izahay, miaiky ny fahalemenay, miaiky ny tsy fahatanteranay, ary mangataka aminao feno ny fananao masolo izahay, ary avao izay ty anatinay ny fanahinay, azahoanay mandray an'i Jesosy Kristy sy ny fitiavany feno, ary manompo azy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Miaraka ny fiangonana, irainay be famindram-po ny talao aminao izay mamelany elokay. Diovy zay ho afampahotana, sasao zay mba ho afakeloka, ary avao zo ny fanahinay mba vonika nompo anao, ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Andriamanitra fitiavana, ary Andriamanitra be famindram-po ny Andriamanitsika. Ho antsika izay mibebaka marina matoky ny fitiavany, ary manantena ny famindram-pony raiso amin'ny fahatokiana, amin'ny fisaorana ny teny ambaran'ny Tompo ny famelan-keloka anatolony ianao. Iara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, izany nampaharetako ny famindram-po anao. Zaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, ko miverena amiko fefa nanavitra anao aho. Amen. Voavela ny elokareo noho ny anaran'i Kristy masina. Mamy ny fitianao ry Jehovah Tomponay, foinao ny zanakao mpanavitra anay. Ataontsika ny hira faefatra. Amen.
voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Efa navelan'Andriamanitra ny elontsika, ny diovy ny fotsika, izao sika dia afaka handre tsara ny teniny, handray ny teniny, mba ahazoantsika mivelona ny teniny. Mielony akaran'ireo tompon'anjara ho amin'ny vavaka sy ny vakiteny, dia ataontsika ny hira izay efa voatondro 220 ny andininy 2 Mbola hiara hivavaka isika. Endre ny hafalenay ry rainay izay anan-danitra eo. Faly izahay satria anisan'ireo izay nofidinao, nantsoinao, anantonanao, hanome voninahitra ny anaranao, andre ny teninao. Ankehitriny ry Tompo, tonga amin'ny fotoana izay hienoanay izany teninao izany izahay. Koa mangataka ny herin'ny fanahinao masina, ilay fanahy mpanazavanay, ilay fanahy mpitaridalana anay, anokatra ny fo amam-panahinay, hidirana izany teninao izany, hitomboanay ary hanavaozanay indray ny finoanay anao. Mangataka koa izahay ny Tompo malala ho, mba ho mpiaino mpankatoa, ho mpiaino manatanteraka izany eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Ka ho say hijoro, hanambara ny teninao, hitory ny hatsaranao eo anivon'ny mpiarabelona aminay, eo anivon'ny fiarahamonina misy anay tsirairay avy. Koa mitenena Jehova ho araka ny fombanao, fa vonoky haino anao izahay. Amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amaky ny teny soratra masina isika ry havana, ka ny teny izay ho vakiana dia ho jerentsika ao amin'ny Exodosy Exodosy 2:20, vakiana manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:9. Exodosy 2:20, vakiana manomboka amin'ny 2:20 ka miafarana amin'ny 2:9.
rehefa samy mahita dia hovakiana ny tena amin'ny anaran'ny tompo. Ary aza manao izay sarotra amin'ny vahiny na mampahory azy, fa efa mba vahiny amin'ny tany Ezipta ihany koa ianareo. Aza mampahory sy mitondra tena sy ny kamboty akory ianareo, fa raha mampahory azy na amin'inona ianareo ka mitaraina amiko izy, dia iahy ny fitarainany tokoa aho, ka hirehatra ny hatezerako ary hamono anareo amin'ny sabatra dia mba ho mpitondra tena sy ho mpitondra tena ny vadinareo ary ho kamboty kosa ny zanakareo. Raha mampisambom-bola ny oloko izay malahelo eo aminao ianao, dia tsy ho toy ny mpampanana vola aminy fa tsy hampandoa zana-bola azy ianao. Raha maka ny lambany namanao tsatoka ianao, dia ampodinao aminy izany raha mbola tsy milentika ny masoandro. Fa izany ihany no firakofany sady fitafiany amin'ny hodiny, ka inona no entiny mandry? Ary raha mitaraina amiko izy, dia ho henoiko fa mamindra fo aho. Toizantsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Tesalonianina. Epistily voalohany nosoratan'ny Tesalonianina. Andininy voalohany, Tesalonianina voalohany, toko voalohany azafady. Andininy 5 hatramin'ny 10. Efa nahita daholo. Dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny filazantsara anay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany, fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fatokiana be araka ny ahafantaranareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary ianareo efa nanahaka anay sy ny tompo, satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina. Ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akay ianareo. Fa avy taminareo no nanenony ny tenin'ny tompo, tsy tany Makedonia sy Akay ihany, fa teny tontolo eny no nielezany lazany finoanareo an'Andriamanitra, ka dia tsy misy olazainay intsony. Sy fatwa misy bueny solomasoko. Fa ireny ihany no nilazany aminay, dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny nialanareo tany misampy iverenana amin'Andriamanitra, mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra, izay natsangana teo tamin'ny maty, dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Amen. Mialoha ny hamakina ny filazantsara, dia ataontsika mpitsanganana ny hira 7:5 ny andininy faharoa. 7:5 andininy faharoa. Thank you.
toizantsika amin'ny famakina ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny filazantsara amin'ny Matio, toko 2:20, andiny 4:30 ka hatramin'ny 4:40. Matio 2:20, andiny 4:30 ka hatramin'ny 4:40. Rehefa hita teo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fariseo noho nandre fanampasinan'ny Sadoseo izy dia niangona, ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatra, didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiatonany lalàna rehetra sy ny mpaminany. Amen. Taontsika ny hira fa 420 mialoha ny hitondrana ny afatra. Didy lehibe sady fototry ny fahatanterahana ny fitiavana. Zany loha hevitra omentsika ireo perikopa telo izay voalahatra manerana ny Europa ho an'ny fiangonana kristianina amin'ity Alahady 5 ny volana Oktobra 2024 ity. Fanahy masin'Andriamanitra ny hitaridalina sy hanazavantsika, azontsika mahatakatra ny afatry ny teny. Amen. Mipetraka isika. Araka ny Matio toko 2:20, manomboka amin'ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 4:40 ny vakina tamintsika teo. Rehefa avy niala maina teo anatreny Jesosy ny Sadoseo mikasika ny fiainana mandrakizay, sina na dia tia mandrika aza, dia ny fariseo indray eto nakafanahy azy mikasika ny lalàna. Ny atao hoe makafanahy moa dia mamandrika, mamingana, hijerena izay anazahoana amin'ny teny ratsy na mitsikera na koa manohitra. Nefa Jesosy Kristy dia nampita tamin'izy ireo lesona lehibe amin'ny alalan'ny valiteny izay nomeny azy eto. Ny fijerin'Andriamanitra mako, ny fihevitr'Andriamanitra ary ny fandrefesan'Andriamanitra dia tsy amin'ny saina na araka ny nofo na ara-materialy, fa zava-panahy izay ao amin'Andriamanitra ihany no hatakarana azy, ao aminy ihany, ary indrindra ao amin'ny firaisana aminy sy amin'ny fandraisana ny fahazavany. Mampatsiaro izany indrindra izay nambarany tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany ao amin'ny Isaia 5:15 andininy 5 manao hoe, ny fievitro tsy fievitrareo
ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako ho Jehova. Tia mandrika an' Jesosy momba ny lalàna ity fariseho ity, saingy dia tsy nahateny noho ny fahalalàn' Jesosy tsara. Eny, mihoatra noho ny fahafantarany aza. Hitany fa fantatry Jesosy tsara ary voafehiny Jesosy tsara ny fototry ny lalàna sy ny fitiavana. Asa nanampoiziny na tsy, fa dia tsy nahateny, tsy nahavolana izy. Ary isika kosa ve tena mahalala ny lalàna ny fitiavana. Ndea ho zaraintsika roa ny fanambarany Jesosy eto amin'ity Matthieu 7:7-7. Tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra, zany ny didy lehibe sady voalohany. Ka ny tapany voalohany dia ilazana ny hoe tian'Andriamanitra isika ary asainy mba mity azy koa tahaka izany. Tian'Andriamanitra isika ary tiany amin'ny fahafenona, ka dia mba asainy mity azy tahaka izany. Ary ny faharoa tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary izay ny fizarana faharoa. Tiany Jesosy sika, ka asainy mifankaty tahaka ny tiavany itsika. Tiany Jesosy sika, tena tiany, ary asainy mifankaty tahaka ny tiavany itsika. Voalohany, tian'Andriamanitra isika, ary asainy mba mity azy. Voalazan'ny soratra masina fa noharian'Andriamanitra araka ny endriny ny olombelona. Araka izany ny fisiny dia mifamatotra amin'Andriamanitra. Ary fifamatorana io no antsoina hoe fitiavana. Lien na alliance. Mazatra antsika ny mahita alliance eny amin'ny ratsan-tanan'ny mpivady. Fa ny hevitra io fifamatoram-pitiavana. Izany hoe mifamatotra ny mpivady. Andriamanitra natosiky ny fitiavana no nahary ny olona. Ny fitiavan'Andriamanitra nanosika azy, nanesika azy, hahary ny olona. Anika dia voalohany nohariany araka ny endriny izy. Tsy nataony ho samy hafa. Raha tsy tiany angamba dia nataony hafa. Satria tsara Andriamanitra dia nataony tsara tarehy koa ny olona. Ny hevim-panahiny dia zao, ao amin'ny fanatrehany sy ny fiarahan'ny olona amin'Andriamanitra no iorenan'ny fizihiny, sa raison d'être. Ao, tahaka ny olona mijery fitaratra, ka tsy ny fitaratra no jereny fa Andriamanitra. Mijery an'Andriamanitra izy, dia fantany hoe iza izy. Faharoa, no fofon'ny fofonaina mahavelona avy aminy izy. Zany hoe mifoka, mirespireo isika, mifoka ny fofonaina avy amin'Andriamanitra ny olombelona. Zany hoe miray aina aminy. Zany no antom-pisiny, zany no fizihiny. Io no adino na tsy takatry Adama sy Eva sy ny zanak'olombelona. Hanika dia lasa nanaiky ny hafa izy. L'autre, lay tsy izy, lay vahiny tamin'ny fisiny. Satria raha nahary ny olombelona Andriamanitra tsy teo aneny devoly. Raha nikasa Andriamanitra ny saintsaina hoe andeha isika hanao olona tahaka atsika, tsy teo aneny Satana. Vahiny, c'est tout autre. Ilay tsy izy. Ilay nailika satria manimba ny fizin'olombelona. Io no nanjary narahany olona. Io no nanjary narahany Adama sy Eva. Io no nanjary nekeny. Hanika dia lasa vahiny tamin'Andriamanitra izy. Lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Lasa tsy mifankahalala tamin'Andriamanitra izy, ary tsy nahalala ny tenany, satria tsy teo le fitaratra. Noho ny fitiavany anefa, Andriamanitra dia nanaiky. Nanana fikasana. Ary zany fikasana zany, natosiky ny fitiavany itsika, ny fitiavany zao tontolo izao, fitiavany olombelona. Dia nasehony tamin'ny nahafoizan'ny zanany lahy tokana. Lay tiany. Raha misy amintsika manana zanaka lahy tokana dia mahalala ny zany.
ahoana nge zany fitiavana zanaka tokana. Mamy zany, tsy fohy zany, sarobidy zany, nefa nafoin'Andriamanitra. Nafoin'Andriamanitra. Mba handraisany antsika, mba hampiverenany antsika eo aminy. Hampiverenany ny zanany eo amin'ny ray. Zany ny filazantsara ry havana. Ary misy fanambarana roa ao anatin'izany. Ny voalohany, io toerana sy io zavatra nanjony zanakalahy tokan'Andriamanitra eo, ny jaly, ny lavina, voailika, maty afa-baraka teo amin'ny hazo fijaliana. Io toerana sy zavananjo ny zanakalahy tokan'Andriamanitra eo ngeka anjarantsika. Io no anjarantsika. Io ny toerana tokony ho antsika noho ny fiviliana tamin'Andriamanitra. Fa rehefa nisolo antsika teo amin'ny hazo fijaliana sy naka ny helitsika, nitondra ny fahotantsika ny Tompo, dia anjarantsika kosa ny miverina amin'ny ray. Anjarantsika kosa manaiky ilay fampihavanana ka mibebaka. Dikany hoe mibebaka miverin-dalana sy manaraka ny Tompo. Mibebaka. Miverina ho iateo, zany no hevitry ny hoe mibebaka. Miverina any amin'ilay tiantsika hatramin'ny taloha. Hatrany amin'ny faharina dia nasehon'Andriamanitra ny fitiavany antsika ka nahariny araka ny endriny ary nampiraisy ny aina taminy isika. Tiany. Moa tsy zany lazantsika ny mpifankaty. Sombinaina. Malala. Dikany hoe miray miombona. Zany no heviny. Tiantsika Andriamanitra. Ary izy rehefa tafasaraka aminy zanany ka dia nampivereniny noho ny fitiavany lehibe. Sika ve zany fitiavana lalina zany. Mibebaka. Zany hoe miverina amin'ilay tiantsika hatramin'ny voalohany ary tsy miova amin'ny fitiavany. Miverina amin'ny fitiavany. Izay nitiavany antsika mba hitiavantsika azy kosa. Mariana ry havana fa ny fibebahana dia tsy zavatra antery. Hoe ndana mibebaka. Tsy lalàna io, tsy didy io. Tsy tosika ivelana io. Fa mifohinina. Noho ny fiverenan'ny saina, prise de conscience, hoy isika. Zany ilay zanakadala. Nody ny saina. Dia lasa niverina izy. Satry ny ray ingeny teny aminy hoe miverena fa tsy anaraka izy akory no niditra ny fony. Fa tonga saina izy. Ary rehefa tonga saina izy dia nibebaka. Ody any amin'ny ray koa. Araka zany ny fibebahana. Dia tosika avy ao anaty vokatry ny fiekena fa meloka. Vokatry ny fotorotoro sy mangorakoraka. Na tsy ary fa namparary lay tia hatramin'ny voalohany ary tia amin'ny fitiavana lalina. Lalina e zany e. Ny zanany lahy tokana nafoiny ho antsika. Natakalony antsika. Tiany noho ny zanany lahy tokana isika. Zany no heviny. Tiany noho ny zanany lahy tokana isika. Tsapatsika ve zany. Matetika nefa ny fifonantsika dia tsy vokatry ny fotorotoro sy mangorakoraka. Fa fanarahana liturgia fotsiny. Tsy hoe tsy ilaina akory ny liturgia, fa fanasananao hiaikeloka ka hifona amin'Andriamanitra ny fibebahana. Zay antsony liturgia antsika. Saingy raha tsy resy lahatra ianao dia manjary boloko mameriteny fotsiny sy mpanao rebikondry ka zay andehanany eo aloha ny andehanany eo afara manaraka anjambany. Ny fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra antsika no hery manosika antsika hiverina aminy sy ity azy. Fa raha tsy zany dia fiteny sy fombafomba fotsiny hoe tiako ianao Jesosy, mamiko ianao ry Andriamanitra. Fiteny fotsiny, fomba. Ka sady fiatsaram-belatsia manameloka no fitaka atao amin'ny tena sy atao amin'ny hafa. Raha tena tiany Tompo isika dia miverina aminy. Ary ny Tompo hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko.
mitandrina ny teniny. Mandainga sy mamita tena isika ry havana, raha milaza fa mino sy tia an'Andriamanitra, nefa tsy mianatra sy mankatoy ny teniny. Ary ny teniny manontolo, zany hoe ny Baiboly manontolo, manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Amin'izao andron'ny réformation zao, dia tsara mampatsiaro zany. Fa anisan'ny fototra iorenan'ny maha-protestanta atsika ny hoe ny Baiboly irery ihany, sola scriptura. Nefa tsy teny tsopotsoponina tsiaroa, spécialité ny devoly io. Rehefa akafanahany Jesosy ny devoly, dia nampiasa citation biblika izy. Ainy angerany biblika, ainy io. Ka tsy teny tsopotsoponina, hoentina hitadiavana ny tompontsoan'ny tena. Fa ny tenin'Andriamanitra manontolo, zay manamboatra ny tena. Ka dia ampiny ny réforme ny hoe sola scriptura, ampiny ny hoe tota scriptura, ny Baiboly manontolo. Ary io Baiboly manontolo io, Jesosy io ry havana. Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo, izy ilay Baiboly manontolo. Tiany Jesosy isika, satria tiantsika izy, ka babo ny fitiavany isika. Ary raha tiany Jesosy isika, dia mankamamy ny teniny, miorina amin'ny teniny, mankatoy ny teniny, fa izany ny tena finoana. Fa ny ankoatran'izay fombafombam-pivavahana. Ny ankoatran'izay fombafombam-pivavahana. Tian'Andriamanitra isika, ary tiany mba ho tia azy tahaka izany. Ary zany ny atao hoe fahatanterahana. Ny atao hoe fahatanterahana amin'ny soratra masina, sady tia ny tiana. Ny iran'ny malagasy moa dia ny teny hoe ny tia sy ny tiana, ny tafaray. Io ny fahatanterahana. Saingy mila takatsika ny atao hoe fitiavana, hiditra amin'ny tapany faharoa isika. Tiany Jesosy isika, ka sainy mifankaty tahaka ny tiavany itsika. Rehefa nampihavan'Andriamanitra tamin'ny tenany isika noho ny asan'i Jesosy Kristy, dia manjary zanak'Andriamanitra, miverina any amin'ny ray. Zanak'Andriamanitra authentique, ka mandala fihavanana, manjary mpamitra-pihavanana, fa tsy mpampisaraka. Hoy Jesosy raha nampianatra izy teo tendrombohitra. Sambatra ny mpampihavana, ao nantoiny, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia mpandala fitiavana, mpandala fihavanana. Vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra atao amin'ny Kristy Jesosy, ny tena zanany, ka sady tia mihavana no tia mampihavana. Tsy amin'ilay fitiavana fihetsem-po akory, samy manana an'io ny olona rehetra. Samy manana an'io ny olona rehetra. Fa ilay fitiavana manokana. Ambaran'ny Jaona, ao amin'ny Jaona 1:7 hoe tsy amin'ny teny na amin'ny lela, fa amin'ny asa sy ny marina. Aza tia amin'ny teny na amin'ny lela hoy izy. Ny je t'aime antsika manko indraindray, tahaka ny je t'aime ny Jodasy, nanoroko Jodasy, fa amadika izy io. Nambarako mal ny tenin'ilay philosophe ngeza anankiray. J'embrasse mon copain, mais c'est pour l'étouffer. Tsy fitiavana araka izany, tsy fitiavana araka ny nofo, na araka ny maha-olona, fa fitiavana avy amin'Andriamanitra. Ary zay ny mampiavaka ny fitiavana fihetsem-po, fitiavana amin'ny olona. Manana daholo ny olona rehetra. Na dia mpamono olona aza manana fitiavana. Na dia ny mpamono olona aza manana fitiavana. Ary misy mamono. Fa tsy fitiavana io, fa ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra. Mety gaga sika ny lazana an'izany. Fa tsy fitiavana avy amintsika no asain'Andriamanitra hitiavantsika ny hafa. Fa fitiavana avy amin'Andriamanitra. Hoy Jaona ihany amin'ny Jaona 1:4-7. Ry malala, aoka hifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary zay rehetra ty no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Dikany hoe mahalala an'Andriamanitra eto, tia an'Andriamanitra.
fa nazavaiko teo mahalala, naître avec, tia, manana firaisana. Dia toizany Jaona io amin'ny 9 hoe fa Andriamanitra dia fitiavana. Ny olona rehetra dia mihevitra resy lahatra fa manana fitiavana, ary marina izany. Fa ny fitiavana entiny kristianina mitisy mifankaty dia ny fitiavana avy amin'Andriamanitra irery ihany. Dia hoy ihany Jaona ao amin'ny 5:12 sy 17 amin'ity Jaona 1:4 ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy, izany no hahatanterana ny fitiavana amintsika. Ao amin'ny Jaona 1:12 dia Jesosy dia miteny hoe mba ao aminareo ny fitiavako dia ho tanteraka ny fitiavanareo. Ny fitiavana tanteraka dia ao amin'ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy, raisina amin'ny fananantsika n'Andriamanitra. Tsy mahay mity izany isika raha tsy manana an'Andriamanitra, ary ny fitiavana tanteraka dia tovozina ao amin'Andriamanitra izay mitoetra ao amintsika. Fa manaraka izany, hoy ny Tompo, didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Jaona 1:13 Inona moa ny mahadidy vaovao ity, didy ny fifankatiavana lazain'ny Tompo ity? Inona ny mahadidy vaovao anio? Ny mitisy mifankaty nge didy efa ela. Jesosy no teny amin'izany amin'ny fotoanany, 2000 taona talohan'izay, nefa ny teny Mosesy napita tamin'ny zanak'Israely hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ka inona ny mahadidy vaovao azy? Ny toyny no milaza azy. Eny, aoko ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Tsy ampy ny mitisy mifankaty ry havana, fa tokony ity sy fankaty tahaka ny tiavan'ny Tompo antsika isika. Io ilay fitiavana tanteraka. Araka ny ambaran'ny Jaona etsy ambony, sady manana an'Andriamanitra no mity tahaka an'Andriamanitra, sady manana ny Jesosy no mity tahaka ny Jesosy. Ka ahoana moa zany? Ahoana moa zany mity tahaka ny Jesosy zany? Raha ny Eksodosy 2:20 ny vakina teo no antanitsika, inona teo ety? Tiany vahiny, tiany mahantra, tiany mpitondra-tena, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy ny olona voatonga ihany akory na teo vahiny, iarabany vahiny tsika rehefa avy eo, fa ny vahiny amin'ny finoana koa. Misy olona manam-pinoana tsy tia ny olona vahiny amin'ny finoana. Hoy ny Tompo, za kosa milaza aminareo, tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mamposaka amin'ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorina amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany ny tianareo, inona ny valim-pity azonareo? Na dia mpamoretra aza, manao izany koa. Ary raha ny rahalahanareo ihany no arabainareo, inona nataonareo mihoatra noho ny jentilisa? Mo tsy mba manao izany amin'ny namany koa va ny jentilisa. Ko amin'izany, aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Mateo 5:4-7 tiany vahiny, tiany mahantra, tiany kamboty, tiany fahavalo, tia izay manenjika sy manaratsy azy. Nahoana no sain'Andriamanitra mity ireny isika? Satria izany nataony Tompo tamintsika. Satria izany nataony Tompo tamin'ny olona. Hoy Paoly rehefa milaza azy ao amin'ny Romanina 5:5, Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota, izany hoe fahavalon'Andriamanitra isika no maty hamonjy antsika Kristy. Fony isika mbola mpanota no tenenan'Andriamanitra tiako ianao, tiany zanako atolotro hamonjy ianao. Izany ny fitiavana araka ny Kristy. Fony vahiny tamin'ny fomba n'Andriamanitra isika no noraisy no zanaka tao amin'ny Jesosy. Koa tiava vahiny, fa efa mba vahiny koa ianareo, vahiny tamin'ny fanekena. Tiava vahiny, fa efa mba vahiny tany ho any ianareo. Noho izany ny expérience antsika teo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no tiany ny Tompoko hifandraisantsika amin'ny hafa, fa tsy teoria, tsy fihetsem-po, tsy fisainana. Misy ny sasany rehefa niova fo,
dia lasa masika sy loza be amin'izay mbola tsy niova fo. Jereny hitany dolidolo ny maintimainty eny amin'ny olona. Nefa izy efa feno maintimainty teo aloha, fa zany hoe efa voadio. Aza manilikilika. Fa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo i Paoly ihany amin'ny Romana 10:17. Fa nahoana anie? Nahoana anie tsy mamaly ratsy ny ratsy? Satria izany nataon'i Kristiko. Ambaran'i Petera, rehefa nitevatevaina izy, tsy nanevateva. Raha nijaly, tsy nandraona. Ahoana ngeny ataontsika rehefa voatevateva? Ahoana ny ataontsika rehefa voatevateva? Ahoana ny ataontsika rehefa haratsian'ny olona? Mianatra ny fitiavan'i Kristy. Raha nitevatevaina tsy nanevateva, raha nijaly dia tsy nandraona, fa nanolotra ny adiny ho amin'ny mpitsara marina dia Andriamanitra. Satria hoy ny Tompo hoe, ahy ny famaliana, izaho no hamaly. Tsy anjara antsika. Fa ilay modelitsika dia ilay nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany. Ny anambaran'ny Paoly azy eo amin'ny Romana 10 hoe ilay marina maty hamonjy ny tsy marina. Wow! Ilay marina maty hamonjy ny tsy marina. Raha misy angeo izy marina, mety ihany izy hamonjy ny marina. Fa ina moa no hahafaty azy raha hamonjy ny marina? Kristy nanaiky hitondra ny tsy fahamarinantsika mba hanafany antsika, amonjeny antsika, ary hanamarinany antsika mahimaimpona noho ny rany. Zany ny filazantsara ry havana. Zany ny filazantsara. Ka raha izany nataon'ny Tompo tamintsika, dia ho toy izany koa ny tokony ataontsika amin'ny namantsika. Raha tsy tiantsika natositosika sy ahilikilika, dia aza manositosika na manilikilika. Raha tiantsika no tiavina na dia tsy tanteraka aza, dia aoka hitia. Tiava fa izany ny fahatanterahana. Ao matitoko fa 7:12 ny Tompo dia manome antsika le règle d'or. Ko amin'izany ninona tianao ataon'ny olona aminao, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany ny lalàna sy mpaminany. Ninona tianao ataon'ny olona aminao, ataovy aminy. Fa tsy le nataony atao aminy, fa le tianao ataony aminao. Raha ohatra ianao nitevatevaina nefa ianao mba tianao atsaraina, atsarao izy. Zany no heviny. Raha tianao mba ho raisina, na dia eo aza ny faharatsianao, mandraisa na dia ratsy azy izy. Zany no lalàna sy mpaminany hoy ny Tompo. Io teny farany io, no namaranan'i Jesosy ny valiteniny tamin'ilay fariseo. Zany didy roa izany no iantohan'ny lalàna sy ny mpaminany. Tsy tonga hanatanteraka ny asa-pamonjena hatreo amin'ny azo fijaliana fotsiny ny Tompo, intsika aneo ny fitiavana ambony. Fa tonga hampianatra antsika sy hitarika antsika amin'ny lalan'ny fahatanterahana, ny lalan'ny mahazanak'Andriamanitra marina dia ny lalan'ny fitiavana. Fa tsy tia araka ny fomban'olombelona, tsy tia araka ny fomban'izao tontolo izao, tiavan'Andriamanitra, tia tahaka ny tiavan'i Kristy. Zany ry havana no lalàn'ny fitiavana. Tsy takatr'ilay fariseo io, fa takatsika ve? Engane ka ho takatsika. Tanteraka amin'ny teny ray voarakitra amin'ny didy roa ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Dia izao tiava. Tiava. Ary zay tia dia efa nahatanteraka ny lalàna, hoy ihany ny soratra masina. Ko tiava ny tomponao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny fananao rehetra. Tiavo ny Tompo, fa tena tiany ianao. Ary tiavo amin'ny mahay ianao manontolo, satria tiany tamin'ny azo manontolo izy, ka ny zanany azo anafony. Tiantsika tamin'ny azo manontolo Jesosy Kristy, ka ny ainy azo anafony. Inona ny mba fonao ho an'ilay tomponao? Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny mino sy ny mitidy iray ihany. Ary ny fitiavanamana no fitoriana ny finoana. Ny fitoriana ny fitiavan'Andriamanitra izay nitiavany antsika.
tiavany tompona Andriamanitra ao amin'ny anao manontolo ary tiavany namanao amin'ny fitiavany Kristy. Ry havana izay ihany ny baiko, tiava dia raiso ny fahatanterana. Iara-mitsangana isika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ahatanteraka anareo amin'ny fitiavana marina sy madio, ka ho tena zanak'Andriamanitra marina tokoa ianareo. Ho tanteraka aminareo an'izany. Amen. Petraka isika.
ary ara-tsangana ny mpianatry ny tompo anambara ny finoantsika ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ary tiantsika nanangana antsika ho fiangonana sy olona masina mandova ny fiainana mandrakizay. Ny fanekemponana apôstôlika eo ny rahantsika manonona. Mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalina nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy to, avy any aviany tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka isika. Anio ry havana dia mahafaly antsika ny mandray ny havantsika izay tian'olo tena ho an'ny tompo, ary dia ho raisitsika amin'ny alalan'ny batisa sy ny fanokanana azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Mangataka anao mba hiakatra ity tompoko azafady. Ny hira fa 970 atolotro anao ny tena akory raiko. Atolotro anao amin'ny alalan'izao sakramentany batisa sady fanokananao mpandray ny fanasan'ny tompo izao, dia mampiseho ny faniriny tena amantsika ity hiditra ao amin'ny faneken'Andriamanitra ho anisan'ny fiangonana. Enoy ary ny tenin'Andriamanitra izay mampiorina izany. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrona izay rehetra nandidiko anareo, ary indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia hoy ny Paoly apôstôly, ary tao amin'ny Kristy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenan'ny nofo dia tamin'ny famorana Kristy, fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Dia hoy ny tompo, zaho ny mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry, raha misy olona tanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana
ka anaraka fa na iza ny tamonjiny ainy dia avery azy fa na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia azo zany ary amin'izany nazovonao nakia eo anatrehan'ny olona dia ke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay ny an-danitra fa nazovonao andahay eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Izao ary dia mangataka anao zahay anambara FPMA eto ny antony fanoratenanao ary anoy amin'ny fijoronao ho vavolombelona sy anambara ny fanekena. Jaona voalohany antokony fahaefatra andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahavalo. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'ny Andriamanitra ny fitiavana ary izay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala Andriamanitra, izay tsy tia dia tsy mba mahalala ny Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. J'ai choisi ce verset qui pour moi signifie Dieu est amour et nous recommande de nous aimer les uns les autres. Je suis née de famille musulmane et chrétienne catholique. Les aléas de la vie ont fait que je suis la seule à être baptisée musulmane, alors que mes frères et sœurs ont été baptisés à la fois musulmanes et catholiques. On m'a dit que c'était un oubli. Moi, j'aime à croire que c'est Dieu qui voulait me guider sur un chemin bien précis. Car je suis mariée à un chrétien protestant et mes enfants ont reçu le baptême dans cette église le 30 avril 2017. Aujourd'hui, afin de renforcer, protéger et unir l'amour, j'ai décidé de prendre le même chemin que la famille que nous avons bâtie avec mon mari et de transformer le mot oubli en destinée. Pour cela, je confesse devant vous, devant Dieu, devant l'Église, mon engagement à suivre Jésus et être fidèle à sa parole. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'accepte de recevoir l'Eucharistie pour l'amour de Dieu et la communauté. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour exaucer tout cela. Amen. Retsika izany fijoroana vavolombelona izany ny lahatr'Andriamanitra fa batisa silamo no natao anao kanefa ankehitriny ianao nahitan'i Jesoa ary dia ianao no nanolotra ny tenanao mba handray ny famonjen'i Kristy amin'ny alalan'izao batisa amin'ny alalan'ny raisin'ny zanaka ary ny fanahy masina izao. Marina tokoa 3 taona lasa zay natao batisa teto izy menada ary tao anatin'izany nisy dinidinika ny fanaovantsika 3 taona teo aoriana ianao ny asa ny fanahy tao anatin'izay resy lahatra ianao nanolo-tena ho an'ny tompo zava-dehibe zany ary ho an'ny fiangonana manontolo koa ka dia mampahery anao zay ary amin'ny anaran'i Kristy dia anatanteraka izany batisa zany amin'ny anaran'ny raisin'ny zanaka ary ny fanahy masina ivavaka isika. Ry Andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentan'ny batisa. Ko mangataka aminao zay raha io manatrehanay. Aoka ny fanahy masina hanome ny hery izay hoentinay manatanteraka izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ary manasa ny loton'ny nofo ihany no ampiasainay. Fa famantarana kosa ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy zany. Ity mpanomponao ity ane dia ho raisinao amin'ny fanekenao mandrakizay tokoa. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray-endrika amin'ino ny asan'ny fanahy masina izay mitarika azy isan'andro hitombo amin'ny fahalalana tsaranao sy Jesosy Kristy mpamonjy anay.
dia amin'ny anarany sy amin'ny alalany no ivavahanay toy izany. Amen. Mandohalika anao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Randriamasy Prinsila, dia manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao aniny Tompo. Ka dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina koa ny tsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenany Kristy. Ka hanasanay anao andray ny fanasan'ny Tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra Ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizinao amin'ny fahazavany magaga, no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy matanja momba anao ny Tompo. Isika mariky ny fandraisana azy dia mitehaka. Mbola hivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra anao zay no ity ora nomenao ity. Izay ora voamarika amin'ny tombo-kase mandrakizay eo amin'ny fiainany ity mpanompovavinao ity Prinsila. Fa eo amin'ny fiainany fiangonana koa. Apetraka eo amin'ny tananao raha eo ny mpanomponao. Izay nanolo tena ho anao. Ianao ny antso azy. Namaly ny antsonao izy. Koa ta io ny fanoratenany sy ny fanapaha-keviny ary toetra mandrakariva amin'ny fahatokinanao izy. Meo azy ny hery, aretana amin'izany no ny fanana masony. Ary ianao no hamolavola azy. Atonga ny fibebahany ho tena marina. Atonga ny finoany iorina tsara. Atonga ny fanantenany tsy ho azo ozongozonina. Ary atonga ny fitiavany ho mahery. Aoka ifikitra mafy amin'ny marina zay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, isehony amikery mandrakariva anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelon'ny fitiavanao amin'ny teniny sy ny asa. Angatanay amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy izany, ray ny famindram-po rehetra, mpamonjy sady mpanavotra anay. Amen. Dia miraro soanao zay ary mampahery, aza matahotra ny Tompo, efa nanavitra anao, efa niantso ny anaranao ao, ay ianao. Mazo mipetraka ianao. Zao dia tonga amin'ny fotoana ny filazan-draharaha isika, mangataka ny tompony anjara iroso amin'izany. Ny mpitarina sy ny komite FPMA Toulouse dia faly tokoa miarahaba antsika rehetra, na isika izay manatrika eto, na ianareo rehetra any an-tokantrano amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Indreto ary ny fampahantaram-baovao sy ny asa miandry antsika indray. Vaovao ivelany. Communiqué Fédération protestante de France, attentat et plan Vigipirate. Face à l'assassinat odieux et barbare dont a été victime Samuel Paty le 16 octobre dernier, la Fédération protestante de France, FPF, tient à exprimer son indignation et son horreur. La FPF exprime sa compassion à l'égard de la famille, des proches et des élèves de la victime. Adaptation de la posture Vigipirate automne-hiver 2020 et jusqu'au printemps 2021. Le Premier ministre a décidé d'une adaptation de la posture Vigipirate à compter du 26 octobre 2020. L'évaluation de la menace terroriste maintient le plan renforcé
risque attentat. La posture Vigipirate prend en compte les spécificités des mois à venir et met l'accent sur les lieux de culte marqués par une forte affluence lors des fêtes de fin d'année. Vous devez continuer à faire preuve de la plus grande vigilance s'agissant des bâtiments relevant de votre compétence, notamment à l'occasion de vos prochaines fêtes religieuses. Je vous rappelle les mesures à prendre et vous remercie de bien vouloir les diffuser aux responsables des lieux de culte et lieux communautaires. Mise en attention des fidèles et visiteurs par la position d'affichettes Vigipirate sur les portes d'accès aux édifices religieux. Limitation du nombre de ces accès, contrôle des flux entrants, personnes et objets. Je vous remercie de veiller à ce que les logogrammes sécurité renforcée risque attentat soient mis en place. La part de la Fédération protestante de France. Vauvau national, Synodaleibé FPMA. Atao ny zoma telopolo sy sabotsy raika amin'ny telopolo Oktobra ary ny Alahady voalohan'ny volana Novambra ny Synodaleibé FPMA. Izany dia atao visioconférence. Vohinkava mahatratra. Miaraba amin'ny anaran'ny tompo, hoy ny tompo amintsika. Mifampitondra izay mavesatra, aroka izany ho antanteranareo ny lalàn'i Kristy. Galatiana 2:2. Hoy koa isika malagasy, ny tao-trano tsy efa irery ary trano tsy misy avaratra, izay tsy mahaleky alofana. Ireo teny roa ireo nentinay eto amin'ny faritany afovoany Antsinanana, manentana anareo satria traboina ny ray aman-dreny mpitandrina Randrianandrasana Ema Claudine mivady fa may ny tranon'izy ireo ka tsy azo ipetrahana intsony. Ankehitriny dia mipetraka any amin'ny hotely izy ireo ary lafo dia lafo ny ofan'izany satria mbola izy mivady no mandoa mandra-pivalin'ny taratasy fandraisana an-tanana. Izany no antsoina sy anatarana antsika no ny maharay antsika ka anaovana izao antso izao. Voalohany, ho an'izay manana trano, maison na appartement eto amin'ny Île-de-France ka afaka ampanofaina mba hifandray amin'izy ireo ka hanao tolotra. Faharoa, ho an'ireo terem-panahy ka afaka hanampy azy ireo ara-bola dia isaoran'izy menakavy Antanandrosa Ady. Ny tafo Grand Champ dia fananokatra roy na cagnotte hitondrana fanampiana. Hitantsika eo amin'ny écran vidéo projecteur ny roy kasika an'izany. Azo atao ny mandefa chèque amin'ny anaran'ny mpitandrina Ema Randrianandrasana FPMA Grand Champ 47 rue du Long 75 017 Paris. Azo atao koa no miantsy azo mivady mivantana. Hitantsika eo koa ny finday ary ny mailaka ahafahana mifandray amin'izy ireo. Dia misaotra anareo sahady amin'ny fanampiana sy ny tolo-tanana ataonareo. Fandriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Raha nanompo ny olo-masina nareo sady mbola manompo ihany. Hebreo 2:9-10. Apetraka amin'ny tompo ny fikasana rehetra ary ny fanahy masina anilo antsika. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminareo sy ny fianakavianareo. Hoy ny mpitandrina ny fafatsa Pasteur Randriamanantena Théodore Raphaël, ny filohan'ny fafatsa Rabe Edson ary ny filohan'ny tafo Grand Champ Rakotomalala Rabonarjona Solofo. Fiofanana SAP KNPL. Efa miverina indray ny fiofanana nasionaly soritr'asa-piangonana Comité national projet laïque isaky ny alarobia hariva amin'ny 7 alina. Ny modalité de connexion rehetra dia azontsika jerena ao amin'ny roy fpma.church.news. Vaovao tafo taratasy fisaorana voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny fianakaviana raha tsy manohatra Emmanuel dia maneho fisaorana feno ny mpitandrina sy ny komity ary ny fiangonana manontolo
tamin'ny mivavaka sy teny fampahirezana tamin'ny fodimandriny rainy raibe raha tsy manohatra Samuel. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amalosoa izay rehetra vitanareo. Hoy raha tsy manohatra Emmanuel sy ny fianakaviany. Fisaorana taratasy fisaorana faharoa. Manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho monjenahy. Ny famonjenahy dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny fianakaviana Rabetrano Isabella sy ny zanaka manjafina dia maneho fisaorana feno ny fiangonana manontolo sy ny mpitandrina ary ny komity no ireo vavaka sy teny fampahirezana rehetra nataonareo tamin'ny fodimandry ny havanay Obelson Radomanana Rabetrano. Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly izay rehetra vitanareo, misaotra tompoko. Katekomena 20:20, 2:20. Isy fampianarana katekomena nio amin'ny fatrora tao amin'ny Vieux Temple. Étude biblique, tsy misy ny étude biblique ny talata fa 7 Octobre 20:20. Permanence mpitandrina. Ireo tavy ary ny permanence ataon'ny mpitandrina mandritry ny herinandro ao amin'ny proam-piangonana 68 rue Pargaminière. Ny talata amin'ny 7 sy sasany ka hatramin'ny 10 ariva journée continue. Ny alakamisy sy zoma maraina amin'ny 7 sy sasany ka hatramin'ny 12 ora. Ko manentana antsika izay maniry eo amin'ny mpitandrina mba hiantso an-tariby. Ary miantra azy ireny ianao, fantatray famonjy azy ireny ianao ka dia misaotra anao izay Andriamanitra ilay tianay io. Mivavaka aminao ihany koa izay Tompo, ho an'ity firenena izay mandray anay ity. Tompo malala o, vontosy ny filazantsaranao ny firenena la Frantsa Jesosy malala o, mba ho fantatra ny vahoaka izay monina eto Frantsa fa i Jesosy Kristy Tompo izy no Emanuela. Ka ianao ane Tompo no anjaka heto ny amin'ny mpitondra ny amin'ny vahoaka mba hiadananay. Mahatsiaro ilay Madagasikara izay fiavinay izay ilay tanindrazanay malalanay. Vonjeo Jesosy malala ho ny malagasy. Ary misaotra anao zahay ny amin'ny fiasanao mahery amin'izany tanindrazanay izany Tompo. Ka efa tena miamiala ny otrikaretina amin'ny coronavirus Tompo. Tsy noho ny malagasy manam-pahaizana na manana fanafody fa malagasy manana ny Jehova izay Tompo sy Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny asanao Andriamanitra. Eny Tompo malala o, omeo ao anatinay ilay fitiavana, anananay ny fanolorantena tena mahavokatra voazatoeny fa mbola maro ny ao antsaza mitaraina Jesosy io. Ka zahay ane ny fanilo, zahay ny fahazavana, zahay Tompo ny tondra ny teninao, ny Baiboly manontolo, ary indrindra amin'izao fahatsiarovana ny reforma zao Jesosy io, ny teninao dia ny teninao ireriany Jesosy io, no entinay izaraina amin'ireny izay mbola tsy mahafantatra anao. Eny ry Andriamanitra rainay io. Sa zahay ny manonina ilay vavaka nampianarin'ilay Jesosy Kristy zokinay satria zanaka efa natsanganao zahay. Ka tambatray izany vavaka izany amin'ny vavaka tsara sady feno manao hoe ray o izay anandanitra. Ho amasina ny ananaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao ane ny sitraponao, hety an-tany tahaka ny anandanitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra ny any amin'ny fakapanahy, fa manafana ny amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika natateraka izao fanompom-pivavahana izao. Mamarana ny fotoana isika, ataontsika mpitsanganana ny fanampin'ny 420 izay nangatahan'ny namantsika tamin'ny herin'ny androany izay nanolotra rakim-pisaorana. Ataontsika izany miombona ina amintsika, misaotra ny Tompo sy manavoako ny fanoloran-tenantsika hitory hanambara fa Kristy nreharehantsika. Ara-mitsangana isika, izany ataontsika milony afatra sy ny tsodrano. Aoriana ny afatra sy ny tsodrano dia
ny hira fa 310 fanao antsika dia mifandretanany tsika rehefa manao azy kanefa moa no ny mesure sanitaire tsy afaka manao zany tsika fa mba mientanentana kosika manao azy atao velombelona tsara ataontsika ny hira fanampiny 420. Zao no afatra ho antsika zay avy niombona tamin'izao fanompona masina izao. Koa mitafy famindrampo sy fiantrana, famirampana, fanetretena, fahalemem-pana, fandeferana, araka ny olombo fidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandeferaka amin'ny famelaheloko ianareo, raha nisy manana lahelo amin'ny sasany. Tahaka ny namelan'ny tompony heloko areo, naoka mba hamelanareo heloko kosa. Arako ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana, fa fehy ny fahatanterahana izany. Dia ao aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.
ira fa 300. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manotontono.